sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. No ny vita batemy ny tompo dia nisokatra ny lanitra, ary ny fanahin'Andriamanitra nidina teo amboniny tahaka ny voromailala. Dia inzao ny feon'iray nilaza hoe, zanako malalako ity, ilay sitrako tokoa. Ankafaliana no iarabanantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Dia toloranay fiarabagna manokana tsika eo ve jiaby tratran'izao alahady fankalazagna ny batemin'ny tompo izao na alahady magnaraka ny nisehoan'ny tompo. Dia amin'izao alahady fankalazagna ny batemin'ny tompo izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe i Jesoa natao batemy tandindo ny batemitsika. Ndeo renesitsika ireo vakiteny masina arosin'ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy torteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray aman-drenitsika. Boky izay ampaminany. Ianareo rehetra izay mangetaheta mankanesa aty amin'ny rano, na dia ianareo tsy manambola aza, avia mividiana vary ka mihinana, avia hividy tsy ambola na takalo, hividy divay sy ronono. Nahoana ianareo ny mandany vola am'izay tsy hanina, sy izay nisasaranareo am'izay tsy mahavoky? Koa mihaino ahy ary mihinana izay tsara, ary aoka ny fanahinareo hiravoravo am'izay hanina fi. Atongilano ny sofinareo ka mankanesa ty amiko. Mihainoa ka aoka ho velona ny fanahinareo, ary hanao fanekena mandrakizay aminareo aho ka hanome anareo ny fahasoavana nampanantenaina any Davida. Indro izy natsangako ho vavolombelona eo amin'ny firenena, ho mpifehy sy mpandidy ny firenena. Indro ianao hiantso ny firenena tsy fantatrao, ary ny firenena tsy nahalalanao hidododo ho eo aminao. Noho ny amin'ny Tompo Andriamanitrao sy ilay masin'i Israely, satria nomeny voninahitra ianao. Mitadiava ny Tompo dia ny mbola mety ho hita izy, miantsoa azy dia ny mbola ankaiky izy.
aoka ny ratsy fanahy hiala amin'ny lalany, ary ny meloka hiala amin'ny heviny, ka hiverina amin'ny tompo izy ka hamindrany fo, hiverina amin'Andriamanitra fa hamela malalaka izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo tsy mba lalako, teny maro ny tompo. Tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany, no ahavon'ny lalako noho ny lalanareo, sy ahavon'ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Tahaka ny ranonorana amanoram-panala milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any raha tsy efa maninteraka sy mahalonaka ny tany, sy mampaniry ny zavatra mitsira avy aminy, ka mampahazo voa famafy ny mpamafy, ary hanina ho an'ny mpihinana. Toy izany ny teniko izay aloky ny vavako, tsy miverina amiko foana izy, fa mahatanteraka izay tiako, sy mahatontosa izay namoahako azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Not to
Vakiteny masina faharoa, taratasy voalohany ny masin-dajoany apôstôly, nalaigna ao amin'ny toko voalohany. Ry ava-malala, izay rehetra mino fa i Jesosy no Kristy dia nateraka avy amin'Andriamanitra, ary izay rehetra tia ilay niteraka azy dia tia azy naterany koa. Ny marika ahafantarana fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia ny fitiavantsika n'Andriamanitra sy ny fitandremana ny didiny. Satria izay nateraka avy amin'Andriamanitra dia mandresy an'izao tontolo izao, ary ny fandresena izay naresy an'izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza ary no maharesy an'izao tontolo izao, afa-tsy izay mino fa i Jesosy no zanak'Andriamanitra? Dia izy no ilay avy amin'ny rano sy ny ra, tsy tamin'ny rano ihany, fa tamin'ny rano sy ny ra. Ary ny fanahy no manambara, satria ny fanahy no fahamarinana. Fa misy telo no manambara any an-danitra, dia ny ray sy ny teny ary ny fanahy masina. Ary izy telo ireo dia mifanaraka. Misy telo koa no manambara eto an-tany, dia ny fanahy sy ny rano sy ny ra. Ary mifanaraka tsara izy telo ireo. Raha ny fanambaran'olona azy no raisintsika, mainka fa ny fanambaran'Andriamanitra izay lehibe lavitra, ary ny fanambaran'Andriamanitra dia ny fanambaran'ny zanany indrindra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, jubilate Deo. Alleluia, alleluia, jubilate, alleluia. Iombantsika mianakavy ny Tompo, ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masigny nosoratany masinday Marika, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Marika toko voalohany, 17 ka hatramin'ny 1:10. Tamin'ny zegny andro zegny, nitoroteny i Joany nagnano hoe, avy ao aoriako ilay mahery noho izao, ka tsy mendriky iondriky amahany fehinkapany akory aho. Zaho nagnano batemy anareo tamin'ny rano, fô izy ndraiky hagnano batemy anareo amin'ny fanahy masina. Ary tamin'izegny andro zegny, dia tonga avy agny Nazareta tanagnany Galilea Jesosy, ka nataony Joany batemy tao Jordana. Raha vao niala avy tao agnatin'ny rano izy, dia nahita ny lagnitry ny sokatra, ka ny fanahy masiny nijotro tahaka ny voromailala, nankeo amboniny. Ary nisy feo avy agny an-danitra nagnano hoe, ianao no zanako malalako, ianao no ankasitrahako indrindra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina hava malala, mbola ao anatin'ny fankalazana ny Noely sika izao. Tamin'ny alahady lasa teo tokoa no nankalazasika ny Epifania, zany hoe nisehon'ny Tompo amin'ny zao tontolo zao,
ary zay no manambara fa sy Andriamanitra lavitra tokoa no Andriamanitra sika. Emmanuel no anarany, nanorom-ponenana eto amintsika izy, eto nivosika tokoa izy. Ka amin'izao alahady zao dia mystera lehibe anankiray ihany koa no ankalazaisika, de izy tompo no atao batemy. Azo lazaina fa fanehoana ihany koa ny mahandriamanitra azy izay, fisehoana epifania ihany koa no azo lazaina an'ity alahady ankalazasika ny nanaovana batemy ny tompo ity. Ka afatarasika sy andalinasika bebe koa izany mistery ny fahatongavana ho nofo izany, ka afahasika ary koa mandinika bebe koa ny batemitsika. Fantatrasika fa rehefa tonga teraka isika dia omeny ireo ray aman-dreny anarana, fa rehefa tao batemy koa isika dia omena anarana ny batemy. Zany hoe sy hoe anakiroa isika, zany hoe anarana maha-olombelona ary aveo anarana ny batemy, sanatria izany fanambarana fa tonga zanak'Andriamanitra isika, tahaka ny lazaisika matetika izao takalo sarobidy asehon'izao Noely izao. Andriamanitra tonga nofo tonga sika ho zanak'Andriamanitra, ary dia tanteraka izany ao amin'ny batemy. Ary zay no mahatonga anomezana anarana manokana ny mpiaro amin'ny batemy. Somary mevamevana io amin'izao fotoana izao, aoka ampisaivysika fa ny anarana dia manambara ny maholona, ary de zay ny matetika aza no nataony ireo razantsika raha manome anarana atsika izy. Zany hoe tonga de apetrany ao amintsika amin'ilay anarana ny iriny ho amintsika. Ka izay ihany koa no antony anomezana an'ireo anaran'ny olo-masina anarana batemy, satria irisika ireo olo-masina ireo sady modely ho antsika no mpivavako antsika, no mpiaro antsika. Zany hoe mitantana antsika eo amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra isika. Ka izay indrindra no ampisahivina amin'izao alahady ankalazasika nanaovana batemin'ny tompo. Ary sara ihany koa ny manamarika araka ny voalazany Masindazoany zay nivakisika tamin'ny Noely, izay rehetra nandray azy dia nomena fahazahoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Ka sy mba nateraky ny ra na nateraky ny sitrapon'ny nofo ireo na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Ary de zay ny batemy, ary zay no mahatonga atsika hoe manome anarana mpiaro ary sarobidy io batemy io, satria mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra sy ho tanteraka izay raha tsy ao ny finoana. Ary zay no mahatonga sika manao ny fekepinoana rehefa misy ny batemy, zany hoe anambarasika ny safidy. Ary zay no nataosika tamin'ny voalohan'ny taona teo, anambarasika an'izay safidy zay mba hanaovasika depart vaovao, Pentecote vaovao. Ary zay moa araky ny enosika ao amin'ny evanjely ny nidinany fanahy masina manambara ny zanak'Andriamanitra any Jesoa, ny ray, ny teny, ity no zanako malalako. Ary de izay koa no tanteraka raha atao batemy isika. Ianao ny zanako malalako, ianao no ankasitrahako. Mipetraka ho ansika tokoa ary ireto fanontaniana ireto amin'izao fankalazasika nanaovana batemy ny tompo izao. Iza marina moa i Jesoa ho ansika, fa indrindra isika zay vita batemy. Miombona aminy ve isika? Malala azy ve isika? I Jesoa ve eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika? Mpiarabelona amintsika tokoa ve Jesoa? Iza Jesoa teraka eo anivosika? Mpamonjy tokoa ve izy? Mesy ho asika ve izy? Inona ny dikan'izany hoe mpamonjy zany? Fahazavana manilo ny fiainatsika tokoa ve Jesoa? Fahendrena ho ansika ve izy? Manaraka ny sitrany tokoa ve isika? Entan'ny fanahy masina tokoa ve isika? Ka mahita ny Jesoa eo anivon'ny fiainatsika? Ny tsirairay nyoka amaly ireny fanontaniana ireny, fa arakaraky ny valin'ny fanontaniana io no ahafahatsika manao lay depart vaovao. Ka dia zay ho taona vaovao tokoa ty taona ity, ho Pentecote vaovao, raha miezaka isika mametraka ny Jesoa eo amin'ny fiainatsika. Ary zay no tena dikany ny batemy
ny tompo anio izy soa eo anivon'izao tontolo zao epifania ihany koa ho isika fantaro ary fa rehefa vita batemitsika de tanteraka tokoa ao amintsika io teny nataony ray tam Jesoa io zay voalazany mason-dazoany raha ny tena marina ny fiainana maha-kristianina de sinona fa fiainana ireo fahasoavana rehetra no raisitsika tamin'ny batemy anisan'izany araky ny sopisika teo ny mahazanaky ny ray ka lay teny nataon'ny ray tamin'i Jesoa dia ataona ny ray amintsika ary de tena sitraka ny tokoa isika ary io lay teny nataony ny arkanjely Gabriely tamin'ny masiny Maria aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao ary de izay tokoa na de eo aza zao zava-misy izao dia aoka isika atoky ny sitrak'Andriamanitra ao amintsika zay ny fahasoavana ka tonga ho zanak'Andriamanitra isika zany hoe eo ave tempolo ny fanahy masina piray tampo ao am Jesoa io no averimberin'ny papa amin'ny encyclique farany Fratelli Tutti zany hoe piray tampo prahalay mpianaday prahavavy ao amin'ny tompo tokoa isika ka zay ny maholom-baovao an'izay vita batemy ary dia izay no antony nananovasika ny fanavozana toko tamin'ny batemy mba ho vaovao tokoa ny fifandraisasika amin'Andriamanitra amin'izao taona vaovao zao ka raha fifandraisana mirindra araky ny sitrak'Andriamanitra dia ho vaovao tokoa izy ny fankalazana ny any ary zany araky ireo vakiteny zay arosony Eglizy amintsika dia mametraka sara ireo fahasoavana vokatry ny fiombonana amin'Andriamanitra vokatry ny fifandraisana mirindra sy milamina araky ny voalazasika teo ary voakolokolo sara andeha arodin'isika ireo tenin'Andriamanitra ireo atomboka sika mivaky teny voalohany zay ahitasika any Isaia mpaminany mampiseho amin'ny vahoaka zay tao anatin'ny fizaliana fa baba Andriamanitra ray mikolokolo izy ho ary ny Isaia mpaminany amin'ny mpivarotra azy Andriamanitra fa sy mpivarotra araky ny logika sika sy mametraka ny vidin'ny varotra fa kosa mamaim-pona ny varotra ataony ary dia azo lazaina ary fa mametraka ny afatra ny papa tamin'ny 1er janvier teo io afatry Isaia mpaminany io izany hoe aoka anana ny culture de soins sika sy hoisy zay culture de soins zay raha sy ao anatin'ny gratuité zany hoe ny maimaim-pona ary io no ampianarin'ny Isaia mpaminany amintsika amin'izao fanomboan'ny taona izao aoka anana an'izay toe-saina mba ampivelatra ny maimaim-pona ary ao amintsika ary de izay no dikany Eukaristia vavaka fisorana maimaim-pona i Jesoa manolotra ny sakafony amintsika ary de io no ambarany Isaia mpaminany amintsika amin'io vakiteny io manome maimaim-pona ny zavatra tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro rano divay ronono mofo sy ny sisa mianso ny vahoaka ny Andriamanitra ho Isaia mba hanatona azy mianso asika koa ary amin'izao fanomboan'ny taona zao anatona ny Eukaristia sika fa indrindra ireo mbola misaratsara hoe mbola ao anatin'ny coronavirus zao ao no anovoza sika ny maha vita batemy sika ary de zay no ampisehiviny Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany ary io fahaizana mikolokolo ny maimaim-pona io ao anatin'izay culture de soins zay no ahatonga sika tena olo raika tokoa fianakaviam-ben'Andriamanitra Fratelli Tutti hoy ny papa zany hoe raha sy mipetraka io fahaizasika mikolokolo ny maimaim-pona io dia orava sika raha mbola ny vola no entisika ny ampiarina eto amin'ny fiainana raha ny tombotsoa ihany no kasaina ny intérêt sy ny profit dia ifanapotika mandrakariva isika sy ny vola intsony zany no mandrafitra ny fifandraisana ao amin'izay rafitra vaovao araky ny voalazany Isaia mpaminany eto fa ny maimaim-pona
koa ho indrindra Isaia mananatra asika menoa ary minana zay sara ary oka ny fanainareo iravoravo am'izay anina fanomezana maimaim-pona tokoa no mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batemy ary ampisehiv Isaia mpaminany nivaky teny voalohany izany amin'ity andro ankalazasika ny nanaovana batemy an Jesosy ity ka miteraka fanantenana ary io ihany koa no vokatry ny maimaim-pona matoa ianao manao maimaim-pona sy miandry valiny sy miandry takalo dia manantena fa ny zavatra rehetrarehetra dia andavorary ny fiainansika ary manantena fa sy mainsy tanteraka izay io ny mbola lazainy Isaia mpaminany eto mpamaranana hoe ny teny izay eloko ny vavako ny tompo de sy miverina amiko foana fa mahatanteraka izay tiako sy matotosa izay namoako azy ka amokatra be isika raha ao anatin'izay fifandraisana mamaim-pona izay ny kolokolosika ny fiainansika manontolo fa sy amin'ny alalan'ny fitiavatena ny fialona sy ny avinavana fikasana tombotsoa sy ny fafinaretana isan-karazany ka manjary mifanilikilika ary mifanapotika. I Masinday Zoany kosa ao amin'ny vakiteny faharoa dia manasa asika atoky sy hino fa i Jesosy no Kristy izy ny mpamonjy ary de efa namoa nanome maimaim-pona ny ainy izy ary io ainy io no manentana antsika ao amin'ny batemy ka ireo fampanantenana voalazan'i Isaia de tanteraka manontolo ary feno ao am' Jesosy ho an'izay rehetra mino azy araky ny voalaza asika nateraka avy amin'ny Andriamanitra fa sy avy am'izao tontolo zao io ny vokatry ny finoana ary ny mino ho an'ny vahoakan'Andriamanitra araky naverimberisika matetika ny mino amin'ny vahoakan'Andriamanitra dia miaino tenin'Andriamanitra ary manatanteraka azy amin'ny fiainana rehefa io ny fanomezana lehibe ho an'ny zanak'Andriamanitra de mivelona tahaka ny Kristy miaina tahaka ny Kristy io Masinday Zoany zay mitia tahaka ny Kristy no mahatonga asika olon'ny fitiavana ary raha olon'ny fitiavana isika de mifampisimbana mifanasoa mikasaka ny soa ary de miova koa ny fifandraisasika eo amin'ny tontolo mpiainasika eo anivon'ny fiarahamonina manomboka eo amin'ny fiainakaviana ka ho tahaka ny Kristy tokoa isika am'izay ary mahita ny manodidina asika rehetrarehetra ho tahaka ny Kristy ka olo raika Fratelli tutti araky ny voalazan'ny Papa zany hoe pralay mpianaday ao amin'ny Kristy tokoa isika ny fitiavan'Andriamanitra zay Jesosika amin'ny fitandreny manany didy mpitiavana de sy azo saraina amin'ny fitiavana amana azo lazaina fa tena programa tokoa ary ny atolotry ny Masinday Zoany amin'izao fanombohan'ny taona zao ary de izay tokoa ny batemy sakramenta mampiditra asika amin'izay programa an'Andriamanitra izay io ny tena programa ahitana fandrosoana ary fandrosoana maharitra ary azo atokisana maro no manolotra programa fa ny programa an'Andriamanitra no azosika tokisana satria izy Jesosy sy miova omaly anio ary mandrakizay ary izy no lalana mitondra asika amin'ny tena fandrosoana marina ary izy ny famarinana ahafahasika mametraka an'izay fampandrosoana marina zay ka ampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra ary izy ny fiainana ka ahitasika ny asambarana zay matimatesa asika ka izay indrindrary oka sy ty korotana virus ty no andresy lahatra asika fa i Kristy ka oka koa isika hoe ove itondra ny Kristy eo amin'ny mpiarabelona amintsika matoky arysika araky ny voalazan'ny Masinday Zoany fa izay mino fa i Jesosy ny zanak'Andriamanitra dia maharesy n'izao tontolo zao ary ahazo ny fiainana mandrakizay io no abaribariny ao am' Jesosy zay atao batemy araky ny evanjely ny Masinday Marka zay novakina tamintsika teo ary io evanjely io no mampibaribary raha fitinina ny tena identiten'ny Jesosy sy mitovy ary azo lazaina aza na dia sy tena investiture araky ny fomba fitenitsika io batemy io fa
eo indrindra izy no anomboka an'izay ivelomany ny mahampamonjy asika zay, sady Andriamanitra no olombelona, zany hoe tanteraka ao aminy ny izay voalazany ireo mpaminany. Ka alohany anazavasika an'izay rehetra zay nefa de oka isika mba hibanjina vetivety any Joany Batista tokoa no mipetraka zay anarany zay, sy Joany mpanao batemy fotsiny izy fa tena miseho miariary ny toetran'ny Joany, ary io toetran'io no ahafahasika ho EOV missionnaire manoro any Jesoa eo amin'ny fiainana. Hoy indrindra ny voalaza ao amin'ny evanjely nambarany Joany, avy eo riko ilay mahery noho izao ka sy mendrika iondrika mahany fekapany akory aho. Milaza izy fa batemy amin'ny rano na batemy pibebahana ka fiomanana i Joany, ka izay no mahatonga asika milaza hoe asika ihany koa de manomanareo manodidina asika ahay andray an' Jesoa, ka ny toetra ilaina dia ny fanetretena sy ny fahafoizana ary ny faharetana. Nanaiky atao batemy ary Jesoa, kanefa sy tokony ho izy misy raha eritreretina no anao izany, satria izy no araky ny voalazan'ny Joany teo, izy no tena mpanao batemy ary izy no batemy, ary izy raha teo sy nanota sy manam-pahotana. Nekeny Jesoa izany anambarany an'izay hoe fiombonany amintsika zay akoatry ny fahotana, ka natao batemy izy mba anamasina ny batemy, ka taoriny batemy de eno sy hita avy hatrany fa ekeny ray izay fomba nentiny sy ny enany an'izany. Ka izay no nilazany Andriamanitra ray azy hoe ianao no zanako malalako, ianao no ankasitrako. Io le lazaiko eo am-pendohany hoe na de sy mitovy ary tena lavitra be, investiture no nataony ray ka tanteraka ny fanrahana an' Jesoa, ary de zay koa no mahatonga asika milaza hoe EOV missionnaire vita batemy ka iraina, zary tabernakla velona eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, ary de zay tokoa no lazainy amintsika isaka tao batemy isika. Ka aokary anararoatran'izao andro andiniasika ny nanaovana batemy an'i Jesoa zao, mba handaliana sika bebe koa ny batemysika sirairay avy. Ry Jesoa zokinay eo, indreto tokoa izahay te alalanao bebe kokoa fandrindra am'izao andro sarotra izao, ka mitalao ny fahasoavana miandrandra ny fanainao masina anilo anay, mba hahafanay koa itorenao fahazavana am'ireo manodidina anay, ka ny fiainanay andavanandro de zary famantarana anao ho EOV missionnaire tabernakla velona tokoa ane izahay, ho tahaka ny Joany Batista izahay am'izany, ampiseho anao am'ireo manodidina anay toy ny nataony nanoranao tamin'ny mpianana. Izahay koa ne anoranao amin'ny alalan'ny fiainanay, ny teninay, ny ataonay rehetra, fa inao tokoa ny Mesia mpamonjy, ary de ao aminao no afana mandresy an'ity korotana virus ity, ka mba ilamina amin'izay ny fiainanay, ikasaka mandrakariva ny fanjakanao ny izahay, ka mpanjakanao amin'ny fiainanay manontolo. Ry Masiny Maria sy Masinday Joseph ao mivavao ny fianakavianay, mba ho fianakaviana eglizy kely tokoa ny fianakavianay, miara mikolokolo ny fifandraisana rehetra, na amin'ny zavaboary na amin'ny fiarahamonina, na eo anivon'izay fianakaviana izay na amin'ny tontolo-piainana. Ampio izahay mba ho EOV missionnaire vita batemy ka iray aina aminao, zary tabernakla velona manorina eglizy tranoben'Andriamanitra. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa
fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika isanandrovaky sy asatsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.